Fa mandrotro ny fotoana riavana dia lehintsika nomboka izany miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga eto amin'ity tempolandriamanitra ity. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Andehantsika hideran'Andriamanitra hanao ny salamo fahenina amby zato. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahenina amby zato, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Aorian'izay ny hira fifoazana 580 andininy voalohany. Tsangantsika. Ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia, miderany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Dia manana anazany lehibe Jehovah na mahatonga ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina mety ka marina mandrakariva. Jehovah tsarovy aho araka ny fankasitrahanao iatonao, vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azonao. Iravoravoako miaraka amin'ny tavanao. Amen. Ivavaka isika. Izany tokoa no hira fiderana, asandratray Andriamanitra satria mendrika ho anao izany. Anao ny dera, anao ny anja, anao ny voninahitra, satria Andriamanitra tsy toy ianao. Andriamanitra ilay tsy misy toy anao, ary Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra fitiavana sy mpamindra fo ianao. Dia mbola namindra fo taminay indray, ka indreto izay mbola natsanganao, mbola novelominao ary nitarinao indray tonga eto amin'ity tempolinao masina ity, amin'ity hariva ity. Misaotra Tompo, misaotra fa tsy herinay natanjaka izany. Mety betsaka ny zavatra mety mbola namatipatotra tany an-tokantrano, tany amin'ny asa, teny an-dalana, fa ilay fitiavanao Andriamanitra mbola nahatonga anay tsirairay avy tonga eto amin'ity toerana ity, satria mangetahetanao izahay. Te ho ampianarinao izahay, te ho anarinao izahay, satria te hanana fiainana izahay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo ny amin'ny fahatongavanay eto, misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay nomenao anay ampianatra, anambara ny sitraponao aminay Tompo. Misaotra fa fitiavana daholo izany rehetrarehetra izany, na amin'izao fotoan-tsarotra iainanay izao, na amin'ny olana maro izay anjadianay, dia manana anao izay ary manana an'ireny olonao ireny ihany koa. Tompo dia ianao hitay any tsirairay avy, ary raha tonga eto koa izahay dia tsy tanteraka teo anatrehanao Tompo. Koa mangataka amin'ny famelan-keloka hatrany, lairanao sosarobidy efa nalatsaka tao amin'ny hazo fijaliana anie Jesosy, mba nadio anay tsirairay avy ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, mba hanana fahadiovam-po koa izahay dia ahitanao Andriamanitra rainay.
ko ankehitriny ara Jesosy dia manatrefeno izao fotoana izao. Ayoka fafenony fanahinao masina ao aminay tsirairay avy, mba handraisanay ny fampianarana, mba tena hiainanay, mba nananay fifantohana tsara Tompo, ary tsy handalo fotsiny izany ka hijanona eto amin'ity toerana ity, fa le fiainanay iray manontolo tianao avaozina, tianao ampiorenana tsara amin'ny finoana, dia andre izany teny izany izay amin'ny alalan'ny mpanomponao, dia nidera sy nihaja ary voninahitra re Tompo, dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony angatana izany. Amen. Petraka ianareo. Androany sika dia andro fahaefatra amin'ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny fanahy fankatoavana mbola hiaina amin'ny fifoazana ve, fanontaniana mipetraka izany. Izany dia hoetiny pasteur Andriamatoa Rakotondramanana Arjaona, mpitandrina ao amin'ny FJKM Kristy fiorenana Kazomanga. Faly miarabanao izay pasteur tonga soa eto aminay, dia faly mandray anao satria fantatra ny adidy peta be, kanefa mbola nahafohy fotoana ianao tonga aty aminay, dia raisinay amin'ny fofeny fifaliana Tompoko, ary tsy mahavaly fity izahay fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana maly fitianao dia hitahy anao sy ny ankonanao, dia misaotra Tompoko. Iny ary dia tsika hitsangana anao ny hira sy folo amby zato amin'ny fifoazana 5:2 dia androso amin'ny fampianarana. Eo ampitsanganana ihany tsika iombona mivavaka ary avako. Tompo tonga eto amin'ity tranonao ity zahay amin'izao takariva mandroso alina izao. Mangetaheta ny zavatsoa avy amin'ny teninao zahay. Aina ho an'izay mahazo azy raha teo zany, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Te hanompo anao, te hanaraka anao ao anatin'ny fahatanterahana izay, kanefa raha tsy eo ny teninao mitaridalana anay dia ho diso lalana mandrakarivo izahay. Ampahirato ary ny masonay, ahitanay ny zava-mahagaga, zarainao sy ampahirezanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo tianay no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Mazao toerana ry havako. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana sy lohan'ny mpiandry. Kanefa dia miarabantsika rehetra koa tonga manatrika ity fampianarana
ato anatin'ny herinandro ny fifoazana ity. Ary deto dia maneho fisaorana sy fankasitrahana manokana ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny biraoan'ny sampana fifoazana eto amin'ity fitendremana ity fa nataonareo mahatoky zahay ka nametrahanareo fitokisana ny angavianareo mba hanana anjara ao anatin'izany herinandro ny fanovozan-kery ho an'ny sampana fifoazana izany. Tany am-piandohana dia nazava tamiko ny fangatahana ny hoe mba hitondra anjara fampianarana mahakasika an'izany atao hoe fiainam-pakatoavana atao anatin'ny fifoazana zany, ka fantahina zany napetraka hoe mbola mitoetra amin'izany fanahy ny fankatoavana zany. Any hoe tsy de tena le voasoratra eny amin'ny fafana loatra zany ilay loha hevitra, fa ny fanahy ny fankatoavana no tokony ho izy, ny fanahy ny fankatoavana. Raha teneny amin'ny teny hafa zany de hoe ilay toe-po, ilay toe-tsaina, ilay toe-panahy ananan'ny fifoazana ve mbola mitoetra ao amin'ny any mandraka ankehitriny. De ety am-piandohana de teanao fanamariana hoe ao anatin'ny ady hevitra mifamaofao misehitry ny fitezana, satria ambaran'ny mpandinika fa ny mahatonga ny olona anankiray ifo ary ny atao hoe fifoazana marim-potitra. Raha miresaka an'izany zany tsy le olona ny resahako, fa lay maizy azy mihitsy hoe mifo ny olona anankiray, tonga ao amin'ny atao hoe fifoazana izy zany, tsy sampana loatra akory ary zany ny resako amin'izany, fa fiainany mihitsy hoe olona efa ny fo iny. Ny fifoazana ateraky ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny tenin'Andriamanitra no azo lazaina hoe fifoazam-panahy mitoetra amin'izay nikendren'Andriamanitra azy. De vokatra zany indrindra no mampatonga ny mpandinika ny tantara, mpandinika ny fiainan'ny mpiangonana hoe koa satria ao am-piangonana misy toriteny foana, misy toriteny hatrany farafakeliny isan-kalahady. De ndika an'izay zany raha tena voaray zany tenin'Andriamanitra zany de tokony misy fifoazam-panahy foana zany ateraka zany lavin-javatra zany. De ndika zay zany raha miaino ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana, zany hoe nizaniza tonga ao am-piangonana ka hiaino ny tenin'Andriamanitra ka mandray sy miaino zany tenin'Andriamanitra zany izy de tokony hitondra azy ho any amin'ny fifoazam-panahy zany, na de tsy miditra anatin'ny sampana fifoazana azy izy. De tahaka an'ilazan'ny olona zany hoe koa satria moa zany ny fianarana ny tenin'Andriamanitra de an'ny olona rehetra de tsy any zaza madinika ihany ny sekoly alahady. Koa satria zany ny tenin'Andriamanitra mampifoa de tsy ny fifoazana ihany zany no tokony voakasika zany, fa ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana ihany koa. Fa raha miresaka ity loha hevitsika hoe ny fanahy ny fankatoavana, de andao bataina hoe bataina ny tantara hoe tadidio tsara fa ny vanim-potoana na ny vaninandro iainantsika ankehitriny ihany dia ahitana taratra fa efa manomboka miala amin'izany atao hoe fiainam-pakatoavana zany ny olona. Andeha aka ohatra fotsiny nisy vanim-potoana nisy jeneraly anankiray ny teny tamin'ny miaramila teo ambany fifehezany, ny teny hoe vao vavady io. De ozy le miaramila hoe tsy mivoy io mon général zany, tadidiny rehetra zany tantara zany. Zay zavatra tsy fahita zany ohatra zany raha fiainana any anivon'ny fiainana mahamiaramila, hoe raha misy zavatra tsy mahamety ny baiko ny lehibe de mazava ny foto-kevitra ifampitezana ao anatin'ny miaramila hoe tanterao aloha le baiko fa rehefa avy eo de mifanazava. Tonton exécuter d'abord
et réclamation après de efa misy zany tsy fankatoavana ary tsy zany ihany fa eo amin'ny tantara mihitsy dia manomboka mahitsika zany zao hoe raha mifanabeazana ny resahana dia ohatrany tsy raha teo moa zany nahazo an'ilay fampahafantarana hoe tsy azo atao ny mikapoka mpianatra dia tena mialamaina zany ny mpianatra manoloana an'ilay tsy fankatoavana mety ataon'ny mpianatra ao anatin'ny tokantrano ao dia mampivarahontsana sy mampiorokoditra mampitsangam-bolo hoe tohotra me mizotra ho any amin'ny tsy fankatoavana ny ray aman-dreny ny zanaka ateraka tena sa mamaly fotsiny kitsirano zao sa mamaly tonga dia mamaly tsotra fotsiny zao sa mamaly tonga dia mamaly tsotra fotsiny zao ary sa manevateva mihitsy aza hoe efa nilozany toetrandronareo tehiteny ve zany izy hoe ny ray aman-dreny ray ny tokony hankatony zanaka zany zao satria efa miova ny toetrandro amin'izany lafin-javatra zany ary vokatra zany fiovan'ny tantara zany hoe misy zay tokony ametrahana ny atao hoe fanahany fankatoavana tohotra ny mivavah zany ohatra ny tsito zany dia amin'ity takariva ity isika dia tarihana zany hoe ny fifoazana ve azo hitarina io ny fiangonana ny fifoazana ve tena mbola mitoetra mbola mitazona zany atao hoe fanahy ny fankatoavana zany raha tenenina miteny hafa manko zany dia izao tena ny ainana zany atao hoe fanahany fankatoavana zany tato amin'ny tantara teo anivon'ny fifoazana fa manontany zany ianareo miainga avy amin'ity lohahevitra ity hoe ny fifoazana ve mbola mitoetra ao amin'izany mbola mitazona zany fanahany fankatoavana zany dia andaontsika irosan'ny fampianarana fa ny fampianarana ihany no everiko fa mamaly an'izany ary tsy voatery akory ahy zany hitondra fanazavana ie mbola tena manao an'izany fanahy fankatoavana zany ny fifoazana na ny kristianina tsy voatery akory ahy hiteny hoe tsy ao anatin'izany tsony fa efa nialakoa ny fifoazana anaraka ny dian'ny olona zay tsy nankato dia andaontsika aloha ety-am-piandohana amalo ny fantahina anankiray lehibe manao hoe iza na inona moa lay ankatoavina mila atao mazava zany iza marina moa na inona marina moa natao hoe tokony ankatoavina dia rariny loatra zany satria atao ahoana tokoa moa ny ankato raha tsy fantatra akory zay tokony ho ankatoavina raha tsy fantany zany dia tsy azo mentsiny izy andeha zany aka ohatra fotsiny hoe ny mpanao ny nanao auto-école dia nampianarina ny atao hoe conduite ahoana ny fitondrany ty tomobiliny ity nampianarina atao hoe code zany hoe inavy ny zavatra tsy maintsy ho fantatrao rehefa eo ambonin'io direction io ianao ahoana avy inona avy fa misy dikany daholy na ny olona mijoro na ny zavatra voasoratra ambonin'ny tany na ireo panneau de signalisation zay mipetraka mitsangana eny amin'ny lalana eny dia na tsy misy mibaika eo azy iny fa rehefa tonga eo ambony direction io zany vokatra ilay taratasy kely permis any am-posiny dia tokony ho fantany hoe mila ankatoaviko ireo dia zany aka ohatra ray fotsiny hoe raha mirehitra ny jiro miloko telo milaza hoe mahazo mandeha ny olona mijanona ny fiara na mampitandrina etsetretsetra mavo mena maitso io koa nefa misy marquage au sol mametraka hoe ianao tokony mijanona aloha eto stop fa eo misy olona anankiray mijoro manao fanamiana amiteny hoe alefa ny marquage au sol sy ny ery amin'ny jiro milaza hoe mila mijanona ianao fa le mpitandro ny filaminana manao hoe alefa dia zay nanao permis mahafantatra hoe iza ny tokony ankatoavina ilay olona ny joro mandefa sa ilay lalàna efa mametraka hoe rehefa mirehitra ry dia tokony mijanona na rehefa todro amin'le sehatra ohatrao dia mijanona ny nanao permis dia mahavaly an'izany iza ny tokony ankatoavina
le olona ny tokony ankatoavana zay baikin'le olona zany io mahitany hoe na de retsy aza nio ny antonao drao mila mandeha ianao de le olona no ankatoavana fa rehefa tsy mijoro a le olona de zay vao manaraka ny rety zavatra retsy ianao fa rehefa tsy manaraka an'izay ianao rehefa tsy eo le fanahy fankatoavana dia farafahakeliny ianao zany voasazy farafahakeliny ianao voasazy fa rehefa aveo raha mitatra iny de hoe mety hidiran-doza na ampididoza ianao raha vao tsy mitandrina an'izany zany fantatry ny olona nanao permis nanao eto école zany lafin-javatra ahitantsika sotry zay ohatra kely raisiko zay ny hoe zava-doza ny ateraky ny tsy fankatoavana kanefa raha ohatra tsy fantan'le izy de tsy azo mentsininy amin'izany izy zay mampatonga antsika mijery ny hoe andao aloha fatarina iza na inona no tokony ankatoavina amin'ny fiainana mahakristianina amin'ny fiainam-pifoazana de singaniko manokana reto zavatra efatra reto monja satria tsy afaka mivalapatra be kotsika noho ny lafiny ara-potoana ny anankiray voalohany satria olon'andriamanitra tsika ny tokony ankatoavina voalohany zany dia andriamanitra ray zanaka fanamasina io zany aloha io zany ny tokony ankatoavina voalohany indrindra io ataonao ahoana moa ny ankato ny hafa raha io lay nahary tongotra aman-tanana anao tsy misy ianao ratsy izy tsy mihetsika ianao ratsy izy tsy velona ianao ratsy izy ka raha tsy io no ankatoavinao izy ny loharano ny fiainana de miazakazaka ianao ho any amin'ny fahafatesana io fankatoavana an'andriamanitra io zany aloha ary nahasarotiny an'andriamanitra io fankatoavana an'andriamanitra io andeha tomoko nareo any amin'ny tantara ny famonjena de ho any amin'ny tantarany genesisy ny andohany no fahotantsika inona moa no nahatonga ny Adama sy Eva ho voasazy tsy no le tsy fankatoavana iny an'andriamanitra de ny teny taminy nanome baiko kanefa io andriamanitra io mihitsy tsy nakatoaviny ny olona mantsy zany mieritreritra hoe ny fahotany Adama sy Eva de le izy ninana le azo teo voniny sa de te hikaroka mihitsy hoe inona io azo io poma hono zay io natonga an'le hoe pomme d'Adam tsy any zany ny problématika ny soratra masina hitonanao amantatra hoe fa inona loatra le azo fa ny problème ny soratra masina ny problème an'andriamanitra de zao hoe io azonao atao daholo ny zavatra rehetra azonao hoanina daholo ny zavatra rehetra fa ity tandremo tsy azonao hoanina io fa amin'ny andro hinananao an'io ahiratra aloha ny masonao ho hainao tsara manavaka ny tsara sy ny ratsy ho faty tokoa ianao io ihany fa ny sisan'izay de azonao hinanana avokoa tsy nakatohan'izany i Adama sy Eva fa ilay nandrarana azy misitsy no vao maika ny hohaniny zay nasaina nanarana ny fo tsy ndrara iny tsy ny kitiany fa ity nandrarana azy ity no nodikainy ary zay no atao hoe fahotana ny fahotana dia ilay tsy fankatoavana an'andriamanitra tsy fankatoavana izay lazain'andriamanitra de raha miteny zany tsika hoe ilaina ny fiainam-pankatoavana de tadidio tsara fa Jesoa na de zanak'andriamanitra aza dia miaina tamin'io fiainana na fanahany fankatoavana io zany moa fa bataiko aty amin'ny testamenta vaovao zany fa azosika raisina zany raha makany amin'ny testamenta taloha ihany tsika i Abrahama zay miaraka tamin'andriamanitra de nitenenin'andriamanitra
hoe ndao a dany ianao manao fanatitra ho a aria tenimbohatra aria oeto ny zanakao a ny lahy tokanao a ilay tianao indrindra isaka atao fanatitra tena misy précision be fa i Abrahama dia tsy niady hevitra tsy alaim-panakory eritretra hoe iny eny mba nomenao ahy dia ho atao an'izany ray ve mba mieritreritra ve ianao Andriamanitra zany manko matetika amin'sainantsika olombelona mba mieritreritra ve zao Andriamanitra zao tohatra ny any amin'ny zavatra tsy tokony atao no hampanaoviny fa ny andrasan'Andriamanitra dia ilay olona mankatoa Andriamanitra zany no tokony hankatoavina aloha voalohany fa koa satria ny soratra masina dia milaza an'izao i Jaona indrindra no milaza an'izany ozy hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ny dikan'izany zany a ny zavatra faharoa zay tokony ho ankatoavina iza na inona dia ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina zany sarobidy io amin'ny fiainana maha-kristianina ary fantatsika tsara fa teo amin'ny tantara ny fiangonana protestantisme dia nametraka hoe ny soratra masina irery ihany mametraka ny antsara toerana io tenin'Andriamanitra io ary raha vao miresaka tsy hoe soratra masina mila ankatoavina dia tadidio tsara fa Andriamanitra lay teny kanefa tonga nofo kanefa ambaran'ny soratra masina io Andriamanitra io manasa kely ange mba hijeritsika ny Deutéronomie toko 7 Deutéronomie toko 7 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany dia hitantsika izany eto hoe ny mahasarobidy sy ny mahazava-dehibe izay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay nahitinareo andao hoe mba vakina kely amin'ny anaran'ny tompo ny teny raha mihaino feon'ny Jehovah'Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay diako anao anio dia ary tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'ny Jehovah'Andriamanitra ao ianao eo zany ny voambolana hoe miaino ao amin'ny soratra masina tsy mitovy amin'ny hoe mandre fa ny miaino dia manana endrika fankatoavana zany ny atao hoe miaino ao amin'ny soratra masina tonga hatramin'ny fankatoavana dia atsindrian'Andriamanitra mihitsy zany raha miaino ny feo Jehovah'Andriamanitra ka mankatoa azy ianao dia ho tonga aminao zao fitahiana izao dikan'izany zao raha ohatra tsapantsika tsara dia mazava loharanon'ny fitahiana zany ny fiainona na ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra loharanon'ny fitahiana ny fiainona na ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia atsimbadio ny tantara fa amin'ny vanim-potoana tsy ankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia inona zany no miatra raha ohatra ka miaino sy mankatoa dia fitahiana fa rehefa tsy miaino sy tsy mankatoa zany dia inona